Lasy tompoko vavy no ijidiako ny tokantranonao amin'izao alasinainy fa 4 ny volana aprily taona 2024 izao manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tony mazatra ary etsika ny kafana ny fiarahana dia andao ary aloha jerentsika ny lohateny izay misongadina tamin'ity androany ity. Manandanja kokoa ny fionan'ny siteny Randriana Soloniaiko tamin'ny Prime Ministre Benyamin Netanyahu izay mpanapa-kevitra politika ao Israel noho ny fandraisan'ny filoha Israeliana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay tsy nanao fitsidiana ofisialy rahateo fa nanao fivahinianana masina niaraka tamin'ny fianakaviany tany Jerosalema fotsiny. Hoy José Andrianoelson, ministra ny fambolena tamin'ny fitondrany Amiral Didier Siraka. Ho fitadiavana vahaolana taoriany miavatoro efa vitany no antony fionana teo amin'ny siteny Randriana Soloniaiko sy ny Prime Ministre Israeliana Benyamin Netanyahu omaly alahady 13 aprily hoy Jean-Jacques Arabenirina, filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena sady mpiaradia amin'ny siteny Randriana Soloniaiko. Raha ny toy araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny asa dia tokony efa vita tamin'ny 2024 ny tetikasa fantsondrana pipeline miainga amin'ny renirano ny Efao hatrany Ambovombe izay efa natomboka tamin'ny 2024 nandritra ny fitondrana rajonal mampianina ary efa fantatra milofa tsy ho vita ao anatin'ny roa taona ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao androany. Tsy manana fahatsorana na honnêteté intellectuelle ihany koa ny fitondram-panjakana, ilazany marina fa nisy famatsimbola ny UNICEF io tetikasa Efao io fa tsy famatsimbola madiodio ny fanjakana malagasy araka ny voizina nandritra ny fanomboana ofisialy ny asa notariny filoha Andry Rajoelina ny asabotsy 20 aprily lasa teo hoy Arivo Rakotovao. Miparitaka be manerana ny fokotany sy manakaiky ny toeram-pianarana ny zava-mahadomelina mahery vaika roro ka ireo sarangan'olona marefo toy ny ankizy tsy mianatra sy miasa ny tena mividy azy raha ny fanadihadiana lalina natao ny mpanao gazety mikambana anatin'ny RFDIM izay karazan'ny fanakorontanana any ambadika noho ny fiankinan-doha amin'io zava-mahadomelo io izay mitarika amin'ny alatra ihany koa noho ny fitadiavana azy raha io fanadihadiana io. Misy olona amin'ny tanatoerana ambony ihany koa nefa mandray azy io izay vidina 3 alina ariary hatramin'ny 1 ariary ny 1 grama raha toka manjifa izany amin'ny vidiny 1 alina ariary ny grama kosa ireo tanora 20 taona hatramin'ny 20 taona anatin'ny sokajy marefo izay mandray ny zava-mahadomelina roro io raha ny fanadihadiana natao hatrany. Izao kosa dia entiny miora amintsika ary ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso ho talata. Merabatsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao ary fantaritsika hoe toy ny ahoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro rampitso talata 25 ny volana aprily taona 2024. Raha mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia saika hisitraka orana tandrifin-drahona ny any amin'ny tapany avaratra sy atsinanany nosy iny raha toka ho tsara kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany sy amin'ny faritra sisa ambiny. Ndao ary ho fantaritsika izay vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ny ho an'ny afovoantany no anomboantsika azy dia hitantsika amin'izao fa hibalika ingabe masoandro toy izay ihany koa ny ato Fianarantsoato fa raha ny any Nosy ary no ndeha no izantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drahona Nosy ka vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 2.3 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika ahitana orana tandrifin-drahona ny any Antsiranana sy Sainte Marie ary Toamasina. Raha toka hibalika kosa ingabe masoandro ny ato Mahajangato fa ifandimbiasa ny rahona sy masoandro any amin'ny tapany atsimony Nosy iny. Zay ary ny mety ho vinavina ny toetry
toetry ny andro mitapany maraina. Andao fantaritsika manaraka ary hoe atsony ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany manokana dia mbola itoy izay fibalika ny ingaby masoandro izay fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny ato fianaratsy ny tapany hariva. Raha izerintsika ny any Toamasina dia ifandimbiasa ny rahona sy masoandro izy raha toka mbola itoy ilay orana tandrifin-drahona teo ny amin'ny tapany avaratry ny nosiny. Raha ny maripana ambandrindra ary no dia ho fantaritsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afovoantany izay vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Tazantsika kosa ho an'ny ato Mahajanga ny maripana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro pitso talata 15 ny volana aprily taona 13 sy 20. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afovoantany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary ilentsika amin'ny 5 sasany ariva. Ankasitrany isika rehetra raha niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Mirary herinandro vaovao ampifaliana ao antsika rehetra ary veloma tompoko. Iverenantsika vetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao milohany tena idirantsika ao anatin'ny Antsipriana. Manandanja kokoa ny fionan'isy teny Randriana Soloniaiko tamin'ny Praiministra Benyamin Netanyahu izay mpanapa-kevitra politika ao Israel noho ny fandraisan'ny filoha Israeliana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay tsy nanao fitsidiana ofisialy rahateo fa nanao fivahinianana masina niaraka tamin'ny fianakaviany tany Jerosalema fotsiny. Hoy José Andrianoelson, ministra ny fambolena tamin'ny fitondrany Amiral Didier Siraka. Ho fitadiavana vahaolana taoriany miavatoro efa vitany no antony fionana teo amin'ny siteny Randriana Soloniaiko sy ny Praiministra Israeliana Benyamin Netanyahu omaly alahady 13 aprily. Hoy Jean-Jacques Arabeniriny, filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena sady mpiaradia amin'ny siteny Randriana Soloniaiko. Raha ny toy araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny asa dia tokony efa vita tamin'ny 2024 ny tetikasa fantsondrana pipeline miainga amin'ny renirano ny Efao hatrany Ambovombe izay efa natomboka tamin'ny 2024 nandritra ny fitondrana rajonal mampianina ary efa fantatra milofa tsy ho vita ao anatin'ny roa taona ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao androany. Tsy manana fahatsorana na honnêteté intellectuelle ihany koa ny fitondram-panjakana. Ilazany marina fa nisy famatsimbola ny UNICEF io tetikasa Efao io fa tsy famatsimbola madiodio ny fanjakana malagasy araka ny voizina nandritra ny fanomboana ofisialy ny asa notariny filoha Andry Rajoelina ny asabotsy 20 aprily lasa teo hoy Arivo Rakotovao. Miparitaka be manerana ny fokotany sy manakaiky ny toeram-pianarana ny zava-mahadomelina mahery vaika roro ka ireo sarangan'olona marefo toy ny ankizy tsy mianatra sy miasa ny tena mividy azy. Raha ny fanadihadiana lalina natao ny mpanao gazety mikambana anatin'ny RFDIM izay karazan'ny fanakorontanana any ambadika noho ny fiankinan-doha amin'io zava-mahadomelo io izay mitarika amin'ny alatra ihany koa noho ny fitadiavana azy raha io fanadihadiana io. Misy olona amin'ny tanatoerana ambony ihany koa nefa mandray azy io izay vidina 3 alina ariary hatramin'ny 1 hetsy ariary ny 1 grama raha toka manjifa izany amin'ny vidiny 1 alina ariary ny grama kosa ireo tanora 12 taona hatramin'ny 15 taona anatin'ny sokajy marefo izay mandray ny zava-mahadomelina roro io raha ny fanadihadiana natao hatrany. Andao ary idirantsika avy hatrany ny Antsipriam-baovao ho famalina sy fitadiavana vahaolana taoriany miaino ny vahoaka na ny miavatoro efa vitany no antony fionana teo amin'ny siteny Randriana Soloniaiko sy ny Praiministra Israeliana Benyamin Netanyahu ny farany herinandro lasa teo raha ny nambarany Jean-Jacques Arabeniriny, filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena sady mpiaradia amin'ny siteny Randriana Soloniaiko androany. Olona tia miaino sy mianatra ary vonany hitondra vahaolana ho an'ny mpiarabelona amin'ny rahateo
raha isy teny randriana solonyaiko hoy Jean-Jacques Rabenirina ka azo andikana n'izao fionana nisy teo amin'ny rotota izao. Efa nanamafy raha teo isy teny randriana solonyaiko tao anatin'ny pejy Facebookny fa ny tombotsoan'ny Madagasikara no katsany ka izay no namaliny fanasana nataony lehiben'ny fitantanana sy ara-politika israeliana io. Marina fa fanasana ofisialy nataony Prime Ministre Benjamin Netanyahu anisy teny randriana solonyaiko no nahatonga ny fionana teo amin'ny rotota io. Tozorabefaritra sy Andra-Besotra. Noraisiny Prime Ministre israeliana Benjamin Netanyahu tao amin'ny lapa fiasany tao Jerusalema ny solom-bavam-bahoaka sy teny randriana solonyaiko omaly alahady 13 aprily. Anisany votoatin-dresaka izy ireo nandritra ny fiaonana ny momba ny hoavin'ny Madagasikara teo ihany koa ny fifanakalozana mikasika ny fananganana foto-drafitrasa izay mampatanjaka ny israeliana raha ny nambarany sy teny randriana solonyaiko tao amin'ny pejy Facebookny. Manome tsirim-panantenana lehibe ho azy ny vokatry ny fanasana sy ny fiaonana tamin'ny Prime Ministre israeliana io raha ny fampitam-baovao nataony sy teny randriana solonyaiko hatrany. Ho an'ny tombotsoan'ny Madagasikara hoy izy no antony fiaonana. Azo everina fa fitadiavana vahaolana amin'ireo hita sy olana enony nandritra ny miavatoro io fiaonana ofisialy nataony sy teny randriana solonyaiko amin'ny Prime Ministre Benjamin Netanyahu io ho ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Rabenirina izay sady mpiaradia amin'ny sy teny randriana solonyaiko ao anatin'ny hetsika miavatoro. Andriamatoro sy teny randriana solonyaiko dia olona manana ni ataontsika hoe sens du devoir et de la responsabilité ka zay lalatsaina zay no anisany koa angambany manosika azy amin'izay hoe amin'ireo fihaonana amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa hitatsika teo moa zany nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao ny fihaonana tamin'ny Prime Ministre israeliana amiko mbola am'le lalatsaina hoe ihainy malagasy izy ka vokatr'ireo fihaonana zay efa vita mino fa mety misy ny zavatra heveriny hoe traikefa ananany Prime Ministre israeliana na ny firenena israeliana ka mba azotsika azo ny fampizarana amin'ireo tompon'andraikitra israeliana dia ny Prime Ministre moa zany ka mety hahasoa sy hahatsara ny eto Madagasikara. Manana traikefa amin'ny fampandrosoana ny faritra maina tahaka ny faritra atsimon'ny Madagasikara raha teo Israely ka isany votoatin-dy any amin'ity firenena ity hoy Jean-Jacques Rabenirina. Ka zay lalatsaina tia mianatra manontany ary moratoro ihany koa no hitako hoe nahatonga azy safidy ary nanaiky ny fanasà ny firenena israeliana satria raha tsy laza fotsiny hoe ny firenena israeliana nge dia anisany firenena manana tany karakaina koa ohatratsika ka za mino sy manantena fa anisany zavatra azo ny fampizarana zany amin'ny resaka adduction d'eau, resaka forage, ny irrigation sy ny sisa. Tsy mahazaka ny fijaliany mpiray tandrazana aminy koa isy teny randriana solonyaiko ka tafiditra ao anatin'izay lalatsaina izay hatrany ny fihetsika sy ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny hoy Jean-Jacques Rabenirina. Na ny fahafantarako azy koa dia anisany olona tsy mahatanty hoe mijery ny hava ny mpiray tandrazana aminy ny namany mijaly zany izy ohatra fotsiny ny teny angamba ny deputeny Ikongo hoe rehefa nitaraina taminy hoe nona ny tany tratran'ny cyclone sy ny sisa dia nilaza izy hoe ho tonga any aminao rahalahy mba hitondra zay voatsirampiny tany dia nanome hatrany amin'ny 50 millions d'ariary angamba no nomeny tamin'izay. Tsy nisalasala nakatoro hevitra sy nizara traikefa maro tamin'ny lehiben'ny gouvernemanta israeliana isy teny randriana solonyaiko nandritra io fiaonana io amin'ny maha olobe azy amin'ny lafiny politika sy eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny raha nambarany mpitarika ny miavatoro ity tao amin'ny pejy Facebookny. No io fahavonona ny siteny randriana solonyaiko iaino sy aka traikefa io ihany koa no nahatonga ny siteny randriana solonyaiko namaly ny fanasana ofisialy nataony Prime Ministre israeliana ho ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Rabenirina. Andriamatoa siteny randriana solonyaiko dia olona mihaino, olona tia mianatra ary olona tsy sarotra atoro. Raisiko ohatra fotsiny zao ohatra raha teo amin'ny antemera-pireneny izahay tamin'ny première législature anay
dia vavolombelona amin'izany ireo député sasatsasany avy any Tuileries zay raisiny ohatrany zoky ohatranahy koa anisan'izany ry député ny Akazoabo teo alohany ry Tomaraniary sy Topoklahy Lucien any Morombe ny tenako sy ny sisa ry président Jean-Max dia tsy mitsahatra izy manontany mamakafaka manontany hevitra mila hevitra amin'izay hoe mikasika ny politika mikasika ny hoe na ny tena hoe atao isan'ny nandray ny siteny Randriana Soniaiko nandritra ny diany tao Jerosalema ihany koa ny ministra ny fitaterana israeliana Miriam Regev tsy aivina moa fa efa niona tamin'ny prime ministra israeliana teo aloha Ehud Olmert ihany koa isiteny Randriana Soniaiko ny volana desambra 2024 lasa teo. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany efa samy manana ny ambopo teo filoham-pirenena sy hijanona filoham-pirenena na i Andry Rajoelina na i siteny Randriana Soniaiko matoa mitady fihavanana amin'ny Israely amin'izao sy manao serasera betsaka mikasika ny fifandraisana amin'ny Israely io. Hoy José Andrianoelson ministry ny fambolena tamin'ny fitondrany amiral Didier Ratsiraka tany kely nefa tany masina sy matanjaka amin'ny lafiny rehetra i Israely. Hoy José Andrianoelson kararany raha mitady fihavanana amin'ny Israely ireo mpanao politika lehibe anankiroa ireo na izany aza nefa nanamafy ity ministra teo aloha ity fa manandanja kokoa eo amin'izay fifandraisana amin'ny Israely izay ny fionana mivantana sy ofisialy ny arahany prime ministra israeliana sy isiteny Randriana Soniaiko izay amin'ny mahalehibe ny fanapahana ny prime ministra ao Israely mihoatra amin'ny fionany filoha Andry Rajoelina tamin'ny filoham-pirenena israeliana. Tozora Befatra sy Andry Rabesotratrany. Fisehoana politika mba ahafahana mijanona amin'ny toeran'ny filoham-pirenena na atongavana eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena no antony vizana betsaka ny serasera amin'ny fivanianana sy fionana tany Israely ataony siteny Randriana Soniaiko ny alahady 13 aprily lasa teo sy tamin'ny desambra 2024 sy ny fididiana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Jerosalema tamin'ny Pasika ny 9 aprily 2024 lasa teo. Hoy José Andrianoelson ministry ny fambolena tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka. Hoe miazakazaka makany Israely angamba ny marobe ny malagasy makany na teoany fa ny mahatonga antsika miresaka ny zavatra ity dia olona lehibe anankiroa ny hitantsika anakany ndray no filoha perinasa ary ndray olona mitetika ny filoha raha ohatra ka fijeriko azy ary na ny filoha perinasa ary mitetika koa mba hijanona eo dia zay mahatonga antsika miresaka ny hoe izy nakany ary mampalaza azy fa na ny tenako zao ary raha manana ny resika ho an'ny Israely zany mba teo ihany koa amin'ny kristianina ny tena amin'ny malagasy ny tena fotsiny ary zava-dehibe reo satria itsika malagasy moa zatra miseho miaraka amin'ny olona nivelany rehefa tiaka mpalaza-tena zay fa everiko fa tsy dia zay loatra no mahatonga an'izy rahalahy manao an'io fa ny fahafantarana ny fahatsapana ary zany nikevitra aminy amin'izay fa manalanja manokana Israely amin'izay. Tsy maintsy nisy ny dinika politika ny fanaovan'ny filoham-pirenena malagasy ny filoham-pirenena israeliana nandritra ny fionana teo amin'ny rotota tamin'ny alatsinain'ny Pasika lasa teo saingy azo heverina ho maivandanja ny fifampiresahana hoy José Andrianoelson noho ny filoham-pirenena israeliana tsy afaka manapa-kevitra politika. Tsy fididiana ofisialy raha teo no nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Israely fa fivanianana masina niaraka tamin'ny fianakaviany hoy ity ministra teo aloha ity. Ny filohan'ny repoblika zao raha nakany tsy amin'ny maha filohan'ny repoblika azy nandehana ny tany fa amin'ny maha kristianina azy mitondra ny fianakaviany izany hoe ataontsika hoe fivahiniana ara-panany nataony tany ary tsy voalohany izy nanao an'io raha tsy diso efa tany izy tamin'ny taona 13 tamin'ny tetezamita 2013 angamba ny anjara tadiro ary ny filohan'ny repoblika moa tsy olon-tsotra ka na mivahiny amin'ny maha olon-tsotra azy izy dia omeny olona niajany ary mahafaly zany niraisin'ny président Shimon Peres izy tamin'ny 2013 ary niraisin'ny président Isaac Herzog izy amin'ity zany hoe miresaka amin'ireo olona reo izy tsy maintsy misy resaka politika mazava ho azy fa sisitsisy ny any angamba zay fa fanajana ny tena nandehanany tany. Efa tafiditra ao anatin'ny kajy politika hitatavana fiaraha-miasa kosa ny an'ny siteny Randriana Soniaiko hoy José Andrianoelson noho ny fikasana ho lasa filoham-pirenena. Manandanja io fionana ny arahany tamin'ny prime ministra Benyamin io hoy ity ministra teo aloha ity satria fionana amin'ny mpanapa-kevitra israeliana.
ny any présidensité ko ataoko président moa izy fa atao président na confédération na judo izy mazava tsara io fa ngamba ny olona tsy manaraka politika mihitsy ngamba no tsy mahita fa mety latsaka io ranga io ary matoa izy niona tamin'ny prime ministre israélienne zany hoe ilay olona tena manapa-kevitra amin'ny gouvernement israélienne dia satria tia apita ngambany any amin'ny lonany za tsy mahafantatra izay noresahany tany fa tia apita na tia anytany ny zavatra mety hoe raha miasa dia n'izao zany raha ohatra ka tapa-kevitra ihany izy fa ilatsaka na tsy dia mitovy loatra zany zany ny fandehanan'izy raha lahatany ny anyray resaka fivahinina masina ny politika amikambony any raha tsy diso ato mbola misy fanasana andehanana miaraka na délégation ny anankiray kosa dia fanomanana mety filatsahana efa manara-maso akaiky ny zava-misy eto Madagasikara raha teo ny israelianina hoe José André Noelson ary efa mitady izay olona afaka iarahany matoa fandraisana sy fanasana ofisialy no nataony premier ministre Benyamin Netanyahu. Misy lanja tokoa ny fananganana ny candidat futur candidat cité nandraisan'ny premier ministre azy nidikan'izany dia manara-maso ny zavatra misy ety ny israelianina mijery ny olona manaiky mandray ny olona zay mety ilatsaka mbola tsy milatsaka akory dia nyresaka atao moa dia rehefa miverina ngamba ny présidensité ny fafantatra hoe inona ny resaka atao fa naizana tsy zany ny resaka politika misy lanjany koa rehefa resahanao amin'ny premier ministre israélienne noho ny resahana amin'ny président zany tsy manamaivana ny dian'ny président de république fa mimetraka sotsiny amin'ny tokony izy. Firenena matanjaka ara-toekarena mihoatra noho la Frantsa ihany koa Israely ary afaka hanampy samirery amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy ity ministry ny fambolena teo aloha ity ka antony jerevany dian'izao ny olona afaka itokisany iarahany miasa. Ny jiosy raha teo no antokony olona matanjaka indrindra maneran-tany ary manana fahefana sy tsindry politika matanjaka na amin'ireo firenendehibe aza hoy José André Noelson. Afaka nampy izay mpanao politika malagasy azo fanohanana amin'ireo firenena lehibe hafa ihany koa izy ireo sy ny premier ministre israelianina raha nambarany ity ministra teo aloha ity hatrany. Ny israelianina tsy Israely fotsiny no resaka amin'ny firenena azy na Israely amin'ny firenena azy fotsiny ary dia efa afaka manampy be da be a Madagasikara. Azadinonareo fa jerena ny produit intérieur brut par habitant manan-karena ny Frantsa Israely ny fiarahana amin'ny Israely ny ananana fifandraisana tsara amin'ny tany ohatran'ny Israely dia manana influence amin'ny tany tandrefana rehetra ary na io tany ataontsika hoe anisan'ny mpanenjika jiosy ohatran'ny Rosia io ary aza dino fa maro be ny olona manam-pahaizana manana fahefana any Rosia zay jiosy ny aviany satria tsy Israely ihany io zay lazaiko teo hoe ny jiosy rehetra eran-tany na ny États-Unis na ny Rosia na ny Europe atsinahana sy andrefana ny jiosy dia manana ndaotsika hoe firaisankina ary zay firaisankina an'izay mitodika ny Israely ihany koa. Tato anatin'ny 10 taona moa dia mbola hisy teny Randrena Solony Akureri ihany no efa nahazo fionana mivantana tamin'ny premier ministre israelianina raha toa ka ny filoham-pirenena israelianina hatrany no efa nandray ny filoham-pirenena malagasy tao anatin'ny fitsidiana efa nataony. Tsy nahazo io fionana tamin'ny premier ministre israelianina tamin'izany fotoana ihany koa ny filoham-pirenena Rajoelina Romampianina raha nanao fivanianana tany an-toerana ny taona 2024. Ovain'ny fandarana l'invité du jour anio alatsinainy fa 4 ny volana aprily taona 2024 aorian'ny fampalalambavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Professeur Joe 50 iresaresaka momba ilay fampianarana mahomby indrindra sady miavaka aizana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny 9 na 1 andro monja fa eo ihany koa ny boky tetika asa isotomana mpividy be dehibe ny boky fahagagana art scientifique ary ilay tolotra manokana ho an'ny pianatra eto Madagasikara makasika ny dictionnaire amin'ny teny malagasy makany amin'ny teny anglisy sy ireo DVD miaraka aminy anasanana ho azy manaraka izany.
I professeur Jofefty araka izany ovainy gasikara fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoaranao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotrizantsika kosa ny antsipriam-baovao. Tsy maintsy izay fitondrana miatrika ny tetikasio no manohy ny fananganana ny fotodrafitrasa fototra lehibe toy ny tetikasa pipeline na miainga amin'ny renirano ny FAO makany Ambovombe ho ny mpandrindra nasional ny antoko HVM Rivo Rakodovao androany. Tsy manana finiavana ilazany marina nefa ny fanjakana amin'izao fotoana izao mahakasika ny tetikasa izay efa natomboky ny fitondrana HVM ID hoy Rivo Rakodovao. Sy ny fanjakana malagasy irery ihany koa izy no namatsy vola ny tetikasa fa efa nisy ny famatsim-bola avy amin'ny UNICEF nanomboana ny tetikasa io. No mafisy ny Rivo Rakodovao fa tetikasa efa vita sonia ny fitondrana razonal mampianina tamin'ny taona 2024 moa ity tetikasa pipeline avy ao FAO izay natomboky ny flo Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy ny asabotsy 20 aprily lasa teo. Mendrika zafindratsima eo amin'ny sariny Ianzarakotondray. Ny 9 febroary 2024 no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanarenana sy fanitarana ny fantsondrano na pipeline natao ampoka sy mandrare izay miainga amin'ny renirano ny FAO ho ny mpandrindra nasional ny antoko HVM Rivo Rakodovao androany. Tokony tamin'ny taona 2024 izy no efa azon'ny raisy ny tetikasa io raha ny toy ny asa. Saingy mahamenatra n'izao fitondrana izao ny laza fa manohy ny asa efa natomboky ny fitondrana teo aloha izy ireo ho ny mpandrindra nasional ny antoko HVM. Tsy voatamin'ny 2024 akory Madagasikara fa mahamenatra n'izao fitondrana izao mahamenatra ny filoham-pirenena mihitsy no milaza fa manohy an'izay mba asa efa natomboka izy. Ny fanovizana azy dia tsy vita tokoa izy tamin'ny 2024 ary raha tena mbola nitohizina aloha izy hita amin'ny 2024 no fa azo ny raisina tanteraka ny pipeline ka inona moa ataontsika mahagaga tsy mbola nivo ane filoham-pirenentsika amin'izao fotoana izao ny azy hatramin'ny tongavany teo dia miteny foana izy hoe tsy misy oatra azy tsy misy navita oatra azy nefa eo ny firenentsika menjery io. Efa fantatra hatramin'ny fotoana nanaovana soniny tetikasa pipeline miainga amin'ny renirano ny FAO fa tetikasa tsy vita ao anatin'ny roa taona ny fananganana ny fotodrafitrasa io hoy Rivo Rakodovao saingy natomboka mba hananganana vahaolana ho andreo-ponina any an-toerana. Mezany olona ane any ny sary be da be ny feo tsy azo kosehany reny dia mahona zany fijerin'le olona zay vavolombelona mahita hoe ay le fanohizany raha zay efa nilazainy hoe tsy ho vita herintaona tsy vita roa taona akory efa fantatra ane zany tamin'izany fa hoe mandao ianao ezaka lehibe mba tsy ho laingalainga intsony hoe chateau d'eau rehefa avy eo dia tsisy rano sesisa fa zavatra maharitra. Izay mpitondra mifanojo amin'ny fotodrafitrasa lehibe tahaka ireny araka izany no tsy maintsy hamarana azy hoy Rivo Rakodovao. Ny fotodrafitrasa lehibe fototreny tsy ho vita ny tabataba sy ny rerenao fotsiny zay mifanojo amin'iny eo izy mpitondra dia izy mety hamarana azy na hitokana azy ohatra ny tokanana ny rokadiny Antananarivo rokadiny Arivo moa ny resahany azy dia fatapoko fatapireny zao fa ozy hoe nanomboako azy teo sady mamenatra le izy kanefa mila valiana satria verivereny reto olony reto ny vahoaka malagasy teniko amin'izay teny-paritra izay mihitsy satria nisy député maromaro tamin'ny fotoanandro roa taona lasaka amin'izay na ery taona sy tapany lasa dia nilaza hoe tsisy mahavita ohatran'ity filoham-pirenena vaovao ty mihitsy ka zay no mahatonga anay tena faly aminy sy mahatoky azy tanteraka dia aiza le izy zao ringa député sy madama député isany le nataontsika taloha ihany io tsy vita koa rehetra avy zao dia mamlaza amin'ny vahoaka zany nareo hoe iza ny tena nanao anireo fotodrafitrasa ireo. Raha nanamafy ny gazety mpiseho isan'andro akaiky ny fitondrana androany fa famatsim-bola mitetina eninety sy enimpolo sy 500 tapitrisa sy 20 sy 300 miliara ariary izay vola mahadiodio ny fanjakana malagasy no entina anatanterahana ny tetikasa pipeline FAO dia nilaza kosa i Rivo Rakodovao fa nisy famatsim-bola avy amin'ny UNICEF ity tetikasa ity tsy manana fahatsorana ilazany marina hoy izy izao fitondrana izao. Efa tamin'ny taona 2024 no niaraka tamin'ny UNICEF mafisina zany misy ny vola hoentsika amin'ny alalany aba sy hetra maro samihafa fa ny UNICEF zany ny anisan'ny mpiara-mobina antoka iaraka tamintsika tamin'io tsy alova hoe mba tsorona hoe mba hampiny ny olona tsika mba rerentsika koa zany le reny fitondram-panjakana raha mba manampy ny olona fa mba mijery ihany ireo olona ireo zany hoe manina le fitondram-panjakana ny tsy manana an'izay ataoko hoe honnêteté intellectuelle zay
mba ilazany hoe reto ny mpiara-monatoka amintsika na mametraka ny mpilaky ny fotsiny arenena dia tsy maintsy voatery mametraka hoe izy adaony ny mpamatsy vola amin'ireo hoe inona kay mamenatra amin'izao fa dia davy ny fitonam-panjakana zao fotoana izao dia davy ny filoham-pirenena dia davy ny député dia davy ny sénateur ho finosina aty lainga sy fety foana ny zavatra atao. Ny sabotsy 12 aprily 2024 lasa teo moa no tonga tany Ambovombe ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nitarika ny lanonana fanombohana ny fanamboarana ny tetikasa pipeline mirefy 7.7 kilometatra miainga avy ao Esalo faritra Anosy ary hipaka amin'ny tanàna Ambovombe faritra Androy. Fa tsy ny filoham-pirenena Amperinasa no manantanteraka fidinana ifotony amin'izao fa filoha mieritreritra ilatsaka fidina ho ny minitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary. Misy kajy politika nefa ho izy eo ambadika ireny fanotronan'ny minisitra sy ny sombavambahoaka ny filoham-pirenena mandritra an'ireny fitetezam-patra izay ataony ireny. Esankilany te ampiseho fa mahavita zavatra sy mirahina ny mpitondra amin'ireny fidinany ifotony ireny hoy Paul Rabary androany. Nanao ny fanadihadiana inomena ravaoaravony eo amin'sany tokony iainana Andrianjatovo. Faritra telo mifanao atsimo sy avaratra no nanaovany filoham-pirenena Andry Rajoelina fidinana ifotony tato anatin'ny 10 andro. Raha tany Sambava faritra Isavany filoham-pirenena ny 13 aprily dia tany Ambositra faritra Morony Maniny 15 aprily ary tany Ambovombe faritra Androy ny Sabotsy 12 aprily. Fampelezakevitra milohan'ny fotoana daholo ny fitetezam-patra ataony filoham-pirenena indrindra amin'izao efa manakaiky fividianan'izao hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary. Fitetezam-patra ataona mpitondra fanjakana mandritra ny fitondrany manakaiky ny akatotry ny fividianana satria fizany zao tsika dia pré-campagne. Eto Madagasikara moa tsy voafaritra mazava hoe misy pré-campagne ny tena marina ny alohan'ny fifidianana rehetra pré-campagne daholo. Dia ny ao anatin'ny saintsika ny alohan'ny fifidianana ilay tao fifidianana fa ny alohan'ny fifidianana vao vita ny fianianana dia efa manomana ny fifidianana manaraka. Pré-campagne zany satria tsy misy lalàna dia afaka resahana ny pré-campagne dia vao vita ny fifidianana tamin'ny taona 2024 dia efa manomboka ny pré-campagne. Fa eto izy maika mafimafy kokoa. Tsy filoham-pirenena Amperinasa no manatanteraka ny fitetezam-paritra fa filoha mieritreritra ny mbola ilatsaka hovidiana hoy Paul Rabary. Tsy filoham-pirenena Amperinasa tsony no manao ny déplacement io amin'izao fotoana izao araka ny resahako teo fa filoham-pirenena mieritreritra mbola ilatsaka. Dia ao anatina cadre na communication électorale na izy. Anatina cadre na pré-campagne le izy. Tsy mitovy tsony zany. Itsika zany mijery anazy ho filoham-pirenena Amperinasa fa efa misy kajy politika PDP Madagasikara. Solombavam-bahoaka maromaro hatrany koa no nanotrona ny filoham-pirenena nandritra ny fidinana ifoto no tanterahany tato ato ka raha ny tany Ambovombe ny sabotsy lasa teo manokana dia hita tany an-toerana avokoa na solombavam-bahoaka avy any Avaratra sy Andrefana ary ny avy eto Antananarivo. Ministra Inambiny Folo ihany koa no nanotrona ny filoham-pirenena tao Ambovombe. Zao vao nisy solombavam-bahoaka maro be toy izao tonga ty satria zava-dehibe loatra ny afanombohana amin'ny asa zay nataontsika taty, fivokarana ireo foto-drafitr'asa zay natao taty. Tsy mbo tonga eto daholo ny ministra zay tonga eto dia tarihany ande matompoka ny ministra sy ministra 4 angavikonareo mba hisangana mafy ny fitiavana sy ny asa rehetrarehetra atao ty zany tompolafitompany. Te amseho ny fitondram-panjakana fa mahavita zavatra sy mirahina amin'ireny fitetezam-patra ataony ireny hoy Paul Rabary. Tsy voatery ho fitiavana manokana nefa hoy izy fa mety ho kajy politika ary indrindra resaka tombotsoa manokana no antony anotrona ireo ministra ny filoham-pirenena. Te amseho ny mpitondram-panjakana fa mahavita zavatra fa mirahina ary fatelo fa masaka olona zay sary zay zany no adidiny mpitondra fanjakana amin'ny mampitondra azy
miezaka mampiseho azy amin'ny vahoaka mikajy politika io na ambition personnelle io na tena fitiavana manokana io politika aloha dia tereny tena misy fitiavana manokana samy manany azy satria tsy fitiavana misy dia davina amin'ny politika aloha fa tombotsoa amin'ilay olona sy raha tsaratsara koa dia ho an'ilay firenena. Nanamafy moa i Paul Rabary fa tsy terena velively fa miazakazaka mihitsy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta manotrona ny filoham-pirenena amin'ny fitetezam-paritra toy izao raha teo voatazona eo amin'ny toerana maha-minisitra azy. Fa tsy mandray baiko ankoatrany avy amin'ny antoko intsony ireo sombam-bahoaka sy loholona MMM ao anatin'ny IRD ho ny mpikambana ao amin'ny biro politika ny antoko malagasy miara-miainga Laurent Ramarson ny volana Desambra 2024 efa rava tanteraka ho izy tamin'izay ny fiarahana eo amin'ny antoko MMM tariny azo Andriananarivelo sy ny fitondram-panjakana miteraka devitra araka izany raha toromarika avy amin'ny antoko MMM na fandikana ny fehezany antoko ny fanotrona ny sombam-bahoaka MMM fianena Richard ny filoha Andry Rajoelina tany Ambovimbe ny asabotsy 20 aprily lasa teo ny andindinizero rahatsika. Isan'ireo sombam-bahoaka marobe tonga nanotrona ny filoha Andry Rajoelina tany Ambovimbe ny sabotsy 20 aprily lasa teo ny sombam-bahoaka MMM voavidy tamin'ny anarany IRD tao amin'ny distrika ny Manja fianena Richard notonoan'ny filoham-pirenena manokana izy tamin'izany. Ao ny député Manja fianena Richard ao izy miteraka adihevitra io fanotrona ny sombam-bahoaka fianena Richard ny filoha Andry Rajoelina tany Ambovimbe io ny 9 Desambra 2024 matso no nilaza ny mpikambana ao amin'ny biro politika ny antoko MMM na ny malagasy miara-miainga Laurent Ramarson fa efa rava tanteraka ny fiarahana eo amin'ny antoko MMM tariny azo Andriananarivelo sy ny fitondram-panjakana. Tsy mandray baiko intsony ankoatrany avy amin'ny antoko MMM ho izy ireo sombam-bahoaka sy loholona MMM ao anatiny IRD. Zay ny mahatoko ny antoko politika. Député na ny sombam-bahoaka zay lany amin'ny anaran'ny antoko dia tsy mandray toromarika fa tsy avy amin'ny antoko. Zay tena mazava be ao anatin'izy zany. Nisy ny fiarahana tamin'ny IRD. Ny IRD ny dia tamin'ireny tsy zavatra famatorana hoe titiny ihany ny famatorana atao dia amin'ny programa fa tsy ny fomba fitantanana mihitsy samy nanana fomba fitantanana. Ao anatin'izy zay zany tsy mamontsy fiorin'ny IRD tsy inona moa natao. D'ailleurs hatramin'izay tsy hitako zay zavatra mivoaka atao. Fiaraha-miasa amin'ny eo vitatreo le izy voatsitonato fitondram-panjakana zay dia inona moa ataonay eo anatin'izy. Ny 7 Novambra 2024 ihany koa no efa nanamafy ny filohany antoko MMM azo Andriananarivelo fa tsy mety amin'ny antoko malagasy miara-miainga intsony ny miaraka amin'ny fitondrana misy amin'izao matoa miala ao anatin'ny fitondrana ny antoko. Atao mazava izy todelena dia izy miverimberina foana sarotra amintsika ary atao mazava hoe matotsika miala atao anatin'ilay fitondrana misy amin'izao zay tapaka ny politika dia tsy mety antsika zany miaraka aminy. Zay ngambany sy hiverena tsony fa tsy sanatriko hoe voakamilika ohatran'ny membotsolo zao dia misy fantaniana tolevitsika sany mpikambana dia zay ngamanina azy ary zay vany mazava ohatran'izay ngamany tsy fantatro tsony. Raha tsy ivona dia ny 1 Martsa 2024 no nanao fanambarana ny filohany antoko MMM azo Andriananarivelo fa nanapa-kevitra ny tsy handray anjara intsony anatin'ny gouvernemanta izay hitsangana eo ny biro politika ny MMM. Tsy tafiditra intsony tao anatin'ny gouvernemanta nitsangana 5 andro taorina io izany hoe ny 1 Martsa 2024 moa araka izany ny antoko MMM. Fa tsy ho afabela amin'ny sy fahalavra reny fanavozana ny lisym-pifidianana izay mbola mikiry biby amin'ny fanatanterahana azy io izay efa hita fa tsy mety hoy azo Andriananarivelo filohany antoko malagasy miara-miainga tokony andraisana fepetra sy tokony ifamidiniana ary tokony fanakalozana traikefa fa tsy izirizirina satria miteraka korotana eto amin'ny firenena ny tsy fahatombanana raha ny nambarany azo atao tsara ny manarina mba azona fifidianana madio hoy azo Andriananarivelo izay ny antso ho an'ny feo ny fieritreretana ny Siprianjary.
Tokony andraisana fepetra sy fifamidiniana ny fanomanana ny fividianana mba tsy hiteraka korotana eto amin'ny firenena. Hoy Azo Andriana Narvelo tany Ambositra ny farany herinandro lasa teo. Tsy ho afabela izay mbola mikiry biby manoloana ny fanatanterahana ny fansiana ny lisitry ny mpifidy izay tsy lavorary ny fanatanterahana azy. Hoy ity filohan'ny malagasy miara-miainga ity. Misy ihany fitavozavozana eo anivon'ny senia mahatonga n'ilay fividianana sy le fanomanana fividianana tsy voakarakara. Araka ny lazaiko teo azontsika sa everina ve hoe natao ny arrêtage provisoire ny liste dia latsaka nisy amin'ny mpifidy no tamin'ny fividianana be ny tanàna farany teo. Amiko manokana tsy lavorary zany fanaovana an'le refonte dia tokony andraisana fepetra zany, tokony fampidiniana, tokony fanakalozana traikefa fa tsy zirizirina fotsiny satria miteraka korotana eto amin'ny firenena ary tsy ho afabela amin'izany zay tompona andraikitra manao kiry biby amin'izany kanefa hita fa tsy mety le izy. Mbola azo atao tsara manarina mba azahoana fividianana madio dia miantso azy zay mba hien'ny feon'ny fieritreretany. Nolazainy Azo Andriana Narvelo ihany koa aza nandrona ny sakana nahazo azy ireo nandritra ny esika izay saika ho tanterahana tao Ambositra ny farany herinandro lasa teo fa efa fanjakana mangovitra ny misy ankehitriny fa tsy fanjakana malemy fotsiny. Tozany izy manakatsakana ohatran'ireny ary taratasy amin'ny fomba ofisialy mihitsy moa nanakana anazy dia efa mangovitra mihitsy izy zany fa tsy malemy tsony. Dia izay zany resy lahatra atao amin'ny antoko fa tsy fitondrana ohatr' zany tsy maharitrela ary izay ny mahatonga anay ataovy ny fividianana madio sy mangarahara afahandretrarehetra mandray anjara dia alalao ny sehatra satria mety adin'ny filohan'ny repoblika androany fa izy anie nanohanana azy sy natongavany teo amin'ny fitondrana dia ny fiarovana ny safidim-bahoaka ary indrindra ny fiarovana ny fahalalahana dia ary mampirisika ny ray aman-dren'ny fiangonana ary midera azy ireo samy joro satria voakan'Andriamanitra voaka malagasy miandrandra an'izay fitoniana sy fahamarinana izay Tontosany farany herinandro teo ny fidinana ifotony izay nataony antoko MMM na ny malagasy miara-miainga tao Fandriana sy Ambositra. Ity hetsika ity izay saika natao tamin'ny toerana malalaka n'olon-tokana ho an'ny tao Ambositra saingy nafindra tamin'ny efitrano malalaka ny FJKM noho tsy nahazon'izy ireo ny fahazon-dalana fa mila belarana arahana devitra moa no nokarakarainy malagasy miara-miainga tamin'ny fotoana io saingy tsy nahazon'izy ireo alalana ary natao tamin'ny toerana avy io. Fa tokony hisy ny fifanarahana eo amin'ny filoham-pirenena Amperinasy sy ny filoham-pirenena roa teo aloha amin'ny anindriana Praiminisitra tsy mitanila amin'izao fito volana mialohan'ny fividianana izao. Ho ny filohan'ny antoko MFM Olivier Rakotovaza. Efa maro izy ny antoko sy vondrona politika vonona ny anao soni ny taratasy fitakiana ny fifanarahana io. Takiny vanim-potoana amin'izao mantsy ny alonan'ny Praiminisitra Tsay Christian ho antoka amin'ny tsy fitanilana eo amin'ny fanomanana ny fividianana ho ny filohany antoko MFM. Totora Befatra sy Andra Besotra. Mitaky ny ametrahana Praiminisitra sy Gouvernemanta tsy mitanila ny filohany antoko MFM Olivier Rakotovaza amin'izao 10 volana mialohan'ny fividianana izao. Tony natao tamin'ny 2024 izy ka nahafahana ny antoka ny fividianana tamin'izany ny naniandrena ny Tsay Christian ho Praiminisitra volana vitsivitsy mialohan'ny fividianana. Tena takiny vanim-potoana ny ananantsika Praiminisitra tsy miandany sy tsy mitanila ary izay Praiminisitra tsy miandany sy tsy mitanila izay no anombana ny fividianana. Izay ny mahatonga izy hoe tena ilaina le izy iarovana zany ny safidim-bahoaka ary hitandrovana ny hoe fitovy ny plasako fidiana rehetrarehetra zany matin'le izy. Matoa tamin'ny 2018 izy no napetraka teo ary avy amin'ny antoko-panohatra nametrahana azy teo dia hitandrovana an'izay le hoe tsy fitanilana zay. Tonga revo zany fotoana dia tokony tsy tanila ny gouvernement teo tsy tokony anana fiandaniana amina olona ny gouvernement amin'izao dia tsy maintsy ilaina mihitsy ny fanoloana Praiminisitra. Korontana no isy eto amin'ny firenena raha toka tsy misy io fanoloana ny Praiminisitra io hoy Olivier Rakotovaza. Raha vao Praiminisitra mitanila sy miandanina io dia mino maromaro nareo fa dia korontana no aterika an'izay fividianana izay
raha indrindraindrindra moa zany hoe ny tsy fahatomombanana lesy be fidianana, ny tsy fahatomombanana amin'ny lafiny maro, ny fipetraky ny tsy fahavitany lalàna fehizoro mikasika ny fehezan-dalàna mikasika ny fifidiana zany resaka rehetrarehetra zany a de mitaky tsy fiandanina ary tsy fitandinana. Tsy maintsy ao anatin'ny fifampitoniana no ametrahana izay Praiministra tsy mitanila izay ka ireo filoham-pirenena efa nitondra teto amin'ny firenena no ifanaraka amin'ny fametrahana izany hoy ihany Olivier Rakotovaza. Tsy maintsy avy ao anatin'ny fifampiteniana mafana manao izay, tsy maintsy ao anatin'ny fifampitenia fiarahana miresaka ny zavatra efa mandeha moa zany zao a de hoe ny filoha efa voafidy no anisany antoka ahafahana miditra amin'izay dingana izay. Mitakina de hoe le filoha anankitelo mifanatona andaninana anio ary efa misy any ny antoko politika efa novonina ny hanao ny soni ny izay taratasy ho alefa nisy telo mirahalahy zay. Tsy aivina fa ny 4 Jona 2024 no voatendro Praiministra Etienne Christian no ny hetsika nataon'ireo solombavambahoaka 7 Ny 7 Novambra 2024 kosa no nanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany tamin'izay. Feno fitakasilainga ny fanaovana politika ary saika fampanantenana pokato mibetsaka raha nambarany fikambanana Justice EP tao anatin'ny fehi-kevitra navokany. Efa tsara ny mahita ny akamaroan'ny olona liana amin'ny fifidianana fa saingy mbola misy kosa ireo tsy mirona amin'izany ka tsy misy afa-tsy ny fanavozana ny lalam-pifidianana no vahaolana raha tiana hizotra ampilaminana sy ampitoniana ny fifidianana raha ny nambarany Justice EP ihany. No mafisin'izy ireo fa mivangongo amin'ny olona vitsivitsy sy amin'ny toerana iray ihany koa ny fahefana sy ny arena ka tsy hita ny tena fizaram-pahefana sy tamberina andraikitra. Manana adidy araka izany manam-pahefana isambaratonga ny andray fepetra entitra amerenana ny fitokisana ny vahoaka amin'ny fampiarana ny lalàna ampahamarinana sy aradrariny tao anatin'ny fehi-kevitra navoakan'izy ireo ny zomarika amin'ny 20 Aprily lasa teo famaranana ny fivoriam-be no tanterahany solotena ny mpitarika ny Justice EP eto Madagasikara. Aratsika ny fintan'izay. Matetika avy amin'ny fitantanam-panjakana tsy mandeha amin'ny laoniny sy ny fampiara-pahefana tsy araka ny tokony ho izy no loharano ny olana atrehantsika eto Madagasikara raha ny nambarany Justice EP tao anatin'ny famoahana ny fehi-kevitra ny fivoriana no tanterahan'izy ireo. Io fitantanam-panjakana sady io no mahatonga ireo olona mikombona amin'ny tombotsoany manokana fa tsy miraharaha ny ahasoany be sy ny maro rehefa tonga eo amin'ny fitondrany ho hiatrany io fanambarany ny Justice EP io. Mivangongo ihany koa ny fahefana ka tsy mahita fivelarana ny firenena hoy izy ireo. Na dia efa manao ny ezaka hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana aza ny mpitandro ny filaminana iaraha mahita fa mbola manjaka ny alatromby sy ny von'olona etseroa ny fitsaram-bahoaka sy ny valifaty ny fanaovana takalonaina sy ny fakana volabe ny alabokatra sy ny alabotry fakanan-keriny ireo olona varira ny fanolalana isan-karazany ny fianaka ny zava-mahadomelina ny fanafiana amin'ny tampiadina mahery vaika izay fehezin'ny-dahalo ambony latabatra ny fanondranan'olona ntsokosoko izay mihamahazovahana anyka mandry andriranantsy ny vahoaka. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena kosa indray dia hita fa miariary ny fitrandrahana sy ny fanondranana ireo pirenena tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny ka miena ny risipon'ny olona amokatra ary miaratsy ny kalitaon'ny vokatra noho ny tsy fisian'ny politika mahomby amin'ny famokarana sy ny fanondranana. Lasa manana endrika ratsy ihany koa ny politika eto Madagasikara satria feno fitaka sy lainga ary saika fampanantenana pokato ny betsaka ho hiatrany ny Justice EP. Betsaka ny fanararaotana ny fahantrany vahoaka ataon'ny mpanao politika ary saika ny ahazo vola sy ny arena aingana ary seza sy voninahitra ny tena imasona raha ny fehi-kevitra izay nivoaka io. Hita olina amin'ny fifidianana ihany koa ny ankamaroan'ny olona raha eo amin'ny lafin'ny fifidianana saingy mbola misy kosa ireo tsy mirona amin'izany satria everiny fa tsy ampiovana inona na inona izany fifidianana izany hoy ny Justice EP. Tsy misy afa-tsy ny fanovana ny lalam-pifidianana ny tokony atao raha tiana hizotra ampilaminana sy ampitoniana ny fifidianana hoy ny Justice EP. Tao anatin'izany dia namoaka fehi-kevitra izy ireo ary ny antso ny manam-pahefana andray fepetra entitra amerenana ny fitokisan'ny vahoaka. Tokony ho modely ihany koa ny mpanao politika hoy ny Justice EP. No mafisiny ity farany fa tsy ny fanaovana kabary ambony vavahady na kobakambava akory na ny fizarazarana vola sy ny zavatra no anekeny vahoaka sy anarahany mpanao politika.
miantso ray aman-dreny rehetra na eo amin'ny fitondrana na mpanohitra na ara-piarahamonina na ara-drazana na ara-pinoana ihany koa ny JSTCP mba tena izora amin'ny maharay aman-dreny ka tsy hanavakavaka na ifanaoanko lafiny fa ampiavana ary ampifankaty araka ny fehi-kevitra navoakan'izy ireo ny zoma 1 aprily taorian'ny fivoriana izay notanterahan'izy ireo nandritra ny efatrandro nanomboka ny 20 hatramin'ny 1 aprily lasa teo. Fa nanokatra pejy manokana ho azy ao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook ny gazety mpiseho isan'andro La Gazette de la Grande Île nanomboka ny sabotsy lasa teo raha ny fampitaam-baovao avy tao amin'ity orinasa-gazety ity. Ireo mpiasa ao anatin'ny LGDI sasany no manoratra sy mamoaka ny lahatsoratra sy ny sary ao anatin'io pejy io amin'izany. Sary manokatra ny pejy na photo de couverture ny hoe nous sommes Lola Rassoumaharo, nous sommes la vérité imprimée. Matoa andahatsoratra voalohany navoakan'io pejy Facebook ny La Gazette de la Grande Île voalohany io. Ny famoahana ny raharaha maloto nataony Brigitte Razak sy ny vadiny izay consul honoraire ny Italie eto Madagasikara. Efa nitondrany La Gazette de la Grande Île fanazavana tsikelikely ihany koa ny antony tena nitoriany Brigitte Razak any Lola Rassoumaharo izay flota ledinirany La Gazette de la Grande Île io. Efa namoaka ampahan-dahatsoratra mikasika ny fanendrena ny Tinoka Roberto ho consul honoraire ny Madagasikara ao La Réunion ihany koa io pejy ny La Gazette de la Grande Île io androany ankoatran'ireo sarisary maneho ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mbola tsy misokatra kosa ny site web an'ity orinasa-gazety ity amin'izao raha ny vaovao azo avy amin'ireo mpiasa sy tompon'andraikitra sasatsasany ao amin'ny LGDI. Efa nisy ny dingana nataony ho lavitry ny mpanao gazety amin'ny fangatahana amin'ny administrateur an'io site web io izay any ivelany mba hambena ny fanokafana ny site web ahafahan'ireo mpanao gazety ny La Gazette de la Grande Île mandray ny asany saingy tsy mbola nisy valiny raha ny fanazavana hatrany. Mbola mpiasa vitsivitsy eo anivon'ny LGDI ihany no noraisina niverina ny asa isahana ny fampandehanana ny pejy Facebook io raha toa ka mbola tsy nanoratra na afaka nanao fanadihadiana na reportage amin'ny anaran'ny LGDI ny akamaroan'ireo mpiasa eo anivony ity orinasa ity amin'izao raha ny fanazavan'ny mpiasa ao amin'ny La Gazette de la Grande Île hatrany. Eo amin'ny lafim-baovao ny trangam-piarahamonina kosa indray no anoizantsika ny fahambalalam-baovao. Tsy tena resy lahatra amin'ny lozam-pifamoivoizana nahazo any Miay sy Herivola ireo roa lavoalaza ho tratra ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny Tsarasotra ny fianakavian'izy ireo raha ny nambarany zokiny Miay iray tamin'ireo tovolahy izay namony ain'ireo androany. Nahitana tsatoka vita eo amin'ny fony Miay ankoatra ny tarena ratra sy ny tongotra roa tapaka raha ny nambarany zokiny Miay hatrany. Ny sabotsy maraina no nantsoa ny mpitandro ny filaminana ny lazana ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tamin'izy ireo ny fianakaviana raha ny fitantarany androany taoriany lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona roa niseho teny amin'ny Tsarasotra izay nambara fa niseho ny Aliny Zoma. Nanao an'izay fanadidina izay nomena ravoaravony eo amin'ny sany tokony aina Andrianjatofo. Ny Zoma tolakandro no niala tao an-trano izy roa lahy Miay sy Herivola. Mpinamana ary hita faty voalaza ho tratra ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalany Tsarasotra. Hita faty tao anaty rano raha ny fitantarany zokiny Miay. Tsy fantatry ny fianakaviana izay lalana ao alehan'izy ireo roa lahy ireo raha ny fanazavan'ny zokiny io ihany. Ny sabotsy maraina nefa no naharay antso avy tamin'ny zandary izy ireo avy eo. Zandarima zany ny antson'ny mamanay hoe fantatrao ny tompon'ity numéro ty dia hoe ie zanako ny tompony io dia fahahoana dia hoe alaoaty ny razana fa maty nanao accident ety Tsarasotra ny maraina ny sabotsy io maraina ny sabotsy dia nandeha tany dia efa razana moa no lalena tany dia raha araky ny tenin'ny zandarima moa hoe alina zany no efa nanao an'ilay accident zareo dia efa maty teo fa hoe tsisy nahita fa maraina vao hita nisy nahita nisy olona nahita dia hoe accident zany hatreto dia mikatony eo ilay enquête zany fa zay ny zava-misy. Tsy resy lahatra amin'ny tena lozam-pifamoivoizana nahafaty io zandriny io ireo fianakavian'ireo saingy no mariny fa mahay mionona no izy ireo manana ny maty. Fandehan'ilay accident zany ny alina io tsy fantatray nijery teo tena toerana ihany zay zany nanao ny analyse-na sy ny anatra rehetra fa
tsy dia tena resy lahatra loatra zay hoe accident zany sarotsarotra kokoa fa nefa ny zavatra betsabetsaka ohatra ny hitanay tsy dia normalement tsy tokony hanao accident fotsiny comme ça zany eo amin'ilay toerany le olona efa zatra moto tsy tokony hoe hanao accident fotsiny comme ça zany normalement zany nanao accident fa ny zavatra ny causé le accident soit zany nisy obstacle soit nisy olona mety nandona dia nitsoaka soit resaka zavatra ohatran'izay zany fa nenay moa zay efa manany maty tsy ampivelona tsony ny matinay zany dia donc ça sert à rien fa mionona zay. Nisy ny ratra nampiahiahy ireo fianakavian'ireo tamin'ny vatany fianakaviany raha ny nomariny hatrany. Neny mihay moa zany tena hitanay fa ny tarehany zany amin'ilay nenjera no vony amin'ny sisiny ilany diagosty dia atao amin'ny atoka dia misy ohatra ny diana zavatra vy ngeza mitsatoka ny azy zany eto amin'ny tratrany eto izay tsy fantatray moa hoe inona dia ny tongony roa tapaka daholo tapaka daholo izy roa. Ny sabotsy lasa teo no hita faty teny amin'ny lalany Tsarasoatra izy roa lahy ireto. Mbola teny an-toerana tamin'ny fotoana io ny moto nentin'izy ireo izay samy dobo tao anatin'ny rano. Tao anatin'ny rano no nahitana ny arivola ary teo amin'ny sisin'ny rano kosa no nahitana ny miay raha ireo sary izay niparitaka tamin'ny tambazotra Serasera. Nambaran'ny zokony tovolahy iray maty io moa fa efa nigatona ny fanadihadiana momba ny loza izay nahazo ny zandriny io. Androany kosa no nanatanterahana ny fandevenana azy ireo. Fa vehivavy tokony 30 taona ihany koa no hita faty tao anaty lavaky ny efitrano fivoahana tamin'ny sekolim-panjakana tao Port Berger ny farany herinandro teo. Ny fiparitahan'ny fofona maimbo sy ny fahitana azy nitsingevana tao anatin'ny maloto no nanaitra ny olona ka nizahana ny zava-misy marina ny arivan'ny zoma fa 20 ny volana aprily lasa teo. Ny sabotsy 20 aprily nefa voatena nosokafana ny lavaky ny efitrano fivoahana ary tao anatin'izany no nahitana ny razan'io vehivavy io izay efa simba ka tsy nisy nahalalana azy raha ny vaovao azo any antoerana. Ny osina maloto io ramatoa hita faty io ary efa saika ny endakendaka sy ny epaka avokoa ny nofo tamin'ny tarehy sy ny tanany. Nahitana mangana ihany koa ny tratrany avy. Tsy misy mahafantatra ny ramatoa io hatramin'izao ireo olona tao Port Berger raha ny vaovao azo hatrany ary mbola misokatra moa ny fanadihadiana. Lafa vaovao hafa kosa indray 5 taona ny akindoha tanteraka tao anatin'ny fisondronana ny zava-mahadomelina mahery vaika atao hoe Roro ny tovolahy iray kalaza amin'ny Atsarapeo raha ny resaka ny fanaovany izay nijoroany vavolombelona tamin'ny mpanao gazety ny Real TV androany. Novidiny 540 ariary ny 1 grama izay ampiasainy indray mandeha misindrona raha ny nambarany ary efa vidina R1 kosa amin'izao 5 taona aty aoriana. Noho ny fananana misitona amin'ny fangalarana izany afana mahazobola ividianana ny zava-mahadomelina io raha ny fijoroana vavolombelona nataony ihany. No mariny fa mety hitarika amin'ny famonoan'olona sy ny fitadiavana ny zava-mahadomelina io izay tsy afahana manao na inona raha tsy mandray azy raha ny fanadihadiana izay natao ka ny antsoa ny vonjy amin'ireo izay afaka manampy afahana miala amin'ny fiankinan-doha amin'io zava-mahadomelina io. Andohary aratsika ny fanadihadiana izay entiny mendrika zafindratsimy amin'ny sary ny Anjara Kotondrainy. Ny taona 2012 no nanomboka ny sindrona ny zava-mahadomelina tamin'ny karazany atao hoe Roro ity tovolahy ity raha nambarany tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny Real TV androany. Namana no nitarika ary tsy afaka intsony hatramin'izao raha nambarany. Le izy moa zany nanandrana tonga dia tafiditra satria lasa tonga dia nisy efehany tamin'ny vatako le izy. Le piqûran'le héroïne zany lasa midétendre tamin'le drogue zany le vatako satria rehefa tsy mahita dia mijaly marary ny vantaolana aty marary tsy mahita tory amin'ny alina. Misy fotoana tena malemy tsy tafatsanganao ambony fandriana mihitsy. Intelo isan'andro no mitsindro ny Roro io ny tenany raha ny nambarany ary saika tony mitady sakafo ny fitadiavan'ny vatana azy. Maraina zao ianao dia efa manomboka mijaly manoanoka lava lasaka ho azy ranomaso raha mandeha orinao mandeha mivoaka rano vatana tsy mahazo aina dia mihinana zany ianao maraina
dia le izy mety maharsy eo amin'ny 4 heures eo a dia atoandro indray ianao zany dia efa mihinana dia avant alohan'ny atory zany ianao saintsy mihinana ihany satria lasa tsy mahita atory. Misy fotoana manao crise mihitsy za sy mahafantatry olona, misy fotoana tena hoe malemy, misy fotoana tsy mihetsika intsony fa tonga dia ao fotsiny matory dia mampatahotra zany na mijery anary amin'izay satria masoko sareo no mitantarana an'izany satria za sy mahatsiaro an'izany hoe miakatra le maso ianao tsy miteny tsy manino. Dimanjato sy 4 ariary no nividianana azy io tamin'ny taona 2012 io saingy ny lafo amin'izao 5 taona ty aoriana ho hiatrany ity tovolahy ity. Amin'izao zao izy 10 000 ariary kely mety eo amin'ny 10 dessus angamba zay dia niakatra 15 000 dia feo niakatra 25 dia zao lasa 50 000 dia efa ny fotoana niakatra 100 000 dia niverina 50 000 ihany le izy. Lafo zany le izy satria sarotra be ny tadiavana vola hoe 4 alina isan'andro zany dia zay mahatonga an'le izy lasa ohatrany maniraka anao foana. Na ilika ny fianakaviana vokatry ny fandraisana ny zava-mahadomelina mahery vaika io ity tovolahy ity raha nambarany hatrany ho azy nitarika hatramin'ny alatra mihitsy noho ny fitadiavana vola hividianana ny zava-mahadomelina. Efa hatramin'ny taona 2014 nefa nilazany fa efa naniry ny aly izy saingy tsy afaka. Ho an'izay efa tafiditra aloha zany dia mbola tsy taratra zareo dia aleo ajanona le izy fa tsy mahasoa mahatonga fikorotana-piainana be dia be le izy anatin'ny roroa misy fahotana be dia be maniraka anao manao foana misy ary ny sasany mavita mamono olona mihitsy amin'io zavatra io satria iteren'le izy nanomboka 2018 zany nanao ny zavatra io fa ela ihany zay fa nanomboka tany amin'ny 2019 tany za efa te hiala fa le fahefana tsisy. Mitady vonjy ahafahany miala amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina mahery vaika antsoina hoe roro io ity tovolahy malaza eo amin'ny Antsarapeo ity. Efa nisy ny nanampy azy saingy mbola manao antso famonjena ny tanora hiala amin'ny zava-mahadomelina. Izao manko izy entina amin'ny dokotera tsy maintsy miantomboka avy amin'ny dokotera aloha zavatra rehetrarehetra tsy maintsy atao analizy izy jerena eziny manky izy ny tokony atao fa ho an'izay manana talenta amin'izay psychologie resaka psikiatra zany tsy maninona hiarantsika jiaby izy ty tsy zanako ty tsy havako fa mampiarabelona olombelona izy a mitafinofana mandra mitovy amintsika izy a ary mety mbola ho namana izy ndray andro any raha ohatra ka tafavoaka. Niteraka resabe teo amin'ny tamazora tserasera Facebook moa ity tantaran'ity tovolahy ity tao anatiny 3 andro zay. Fa misy olona manan-katao ao ambadika ny fanaparitahana ny zava-mahadomelina roro eto Madagasikara io izay matetika raha ny fanadidina natao teto atoerana amin'ny alalan'ny sambo ho ny mpanao gazety mpanao fanadidina lalina izay mikambana ao anatin'ny RFDIM. Misy ihany koa ny olona manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay mandray an'io zava-mahadomelina mahery vaika io ho hiatrany Iva Samuel John ho an'ny eto Andrenivohitra tao antao madinika ny tena hita oloharano ny paritahany roro nandritra ny fotoana ny Covid-19 raha ny fanadidina nataon'izy ireo ka ireo sarangany tanora marefo sy miaina anatin'ny fahasairanana no tena mitsindrona azy. Mendrika Razafindratsima sy Anjarakotondray. Lasa miparitaka be manerana ny Renivohitra ary hita manerana ny fokontany rehetra sy ny manakaiky ny toeram-pianarana ny fivarotana ny zava-mahadomelina roro raha ny fanadidina lalina nataon'ireo mpanao gazety mikambana ao anatin'ny RFDIM na ny réseau des journalistes faits diversiers et investigateurs eto Madagasikara. Tanora 40 taona hatramin'ny 20 taona no tena mpividy izany raha ny fanazavana azo hatrany. Saika avy any Chine no tena ampiasain'ny tanora amin'izany. Reo dia misy tena azo lazaina ao anatin'ny sarangan'olona marefo ny tena tratrany izany hoe reny ankizy tsy mianatra sady tsy miasa reny ny tena mandray anazy ary ny tena mividy anazy. Nisy fotoana raha moa zany nanaovan'ny mpitandro filaminana fisamborana tena atao madinika teny izay tena ohatran'ny hoe taony tena loharan'ny paritahany ny fiparitahany reny io roro io raha teto Antananarivo fahitana azy tao anatin'ny fanadihadiana zay dia ohatran'ny hoe karazana fanimbana
na karazana mety hoe fanakorontanana any ambadika any ho an'ireo sokajin'olona reo satria ireo sokajin'olona reo a rehefa mandray an'io dia lasa miankin-doha dia mitady rehefa mitady io izy dia miteraka fitadiavam-bola ho any zareo sy izay amin'ny alalan'ny fangalarana. Da fiakatra hatrany amin'ny iray hetsy ariary ihany koa ireo karazana zava-mahadomelina mahery vaika izay mbola roro ihany koa ho hiatrany Iva Samuel John. Fa misy karazan'olona manan-katao eto amintsika mandray an'io izay tsy mety sy hororo ny fomba fiteny azy fa tao anaty fanadihadinana ataonay dia tena hoe héroïne mihitsy nanaovanay ohatrany hoe tsy tena reportage moa ilay izy fa satria anatina fanadihadina lalina fa misy manana ndraikitra eo anivon'ny fiarahamonitsika izao mandray amin'io ary mikamy ao anatina vila anankiray zareo miara-mikorana miara-mireveo mandray an'io dia rehefa tonga angamba ny tanjona tiany zareo hotratrarina amin'ny avon'ny zavatra raisiny dia mivadika any amina fitondran-tena somary manahirana ry zareo vao dia raha le any amin'le sokajiana hoe ho tsara ve dia manomboka eo amin'ny 3 alina ariary ka hatrany amin'ny ray hetsy ny vidin'le grama. Ny sistany Madagasikara malalaka no mahatonga ny vidirany zava-mahadomelina mavesatra tafiditra eto Madagasikara ho ihany ty mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina ity. Ny fiandohany io dia miainga amina olona manan-katao loharano toira manaparitaka an'io ary ny hitantsika voasambotra reny le mety mandray dia mivarotra fa ny tena foibeny tena olona azo atao hoe anisan'ny manamaiza zay eto amintsika. Araka ny fanadihadiana natao koa dia anisan'ny manamora ny fidirany ireny eto amintsika ny malalaka loatra ny sistany izany tsy tena hoe baranahany fa midadasika loatra Madagasikara mety sy voentika ny mpitandro filaminana fa ny fidirany eto amintsika dia raha ny fanadihadiana natao dia mandeha an-dranomasina izany hoe anaty conteneur matetika ampiarahan zareo ireny fiara miditra eto amintsika ireny. Ny 4 febroary lasa toy ihany koa no nanao fahampahafantarana ny amin'ny nahatratraran'ny fadisirana natao amin'ny seranam-piaramanidina Osbe ny zava-mahadomelina mahery vaika amin'ny lanja 5 kilao mahery tamin'ny teratany Camerounais. Mpandeha tamin'ny zotra Etopiany Airlines izy io ka ny roa faingo 520 kilao tamin'ireo azo taminy no héroïne raha toka ireo amfetamina ny roa faingo 513 kilao ary mbola nisy metafetamina 1 kilao ihany koa nafenina tao anatin'ny piesy ny fiara ireo zava-mahadomelina mahery vaika ireo. Voalaza tamin'izany aza fa efa niala Tandohala tao Cameroun ary nijanona tao Addis Abeba ny fiaramanidina nitondra azy ny lohany nahatongavany teo Nosbe izay nahatratrarana azy. Raha io fahatratrarana farany io noho izany teratany vahiny no nitondra ireo zava-mahadomelina ireo niditra ny seranam-piaramanidina teto Madagasikara. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 3 au 5 mai 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite.
hitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia fiarakodia sotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit enina misy personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valopy aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisarihana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Dia mifarana eto any koa tonga lasy tombo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahako feny ianao tsy nisaraka taminay teto hatramin'ny farany aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia mbola misy ny fandaharana l'invité du jour izay rahanao ny gasikara fensoa ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampiso indray mandrapitafa tonga lasy tombo vavy. Real News natolotra